Salama daholo, kanto ny anarako, géologue nivoaka avy teny amin'ny Université-n'Antananarivo. Zaho moa zany nianatra teny amin'ny lycée Saint-Vincent de Paul-Ambatolaita, série D, nahazo bac tamin'ny taona 2021. Dia avy eo nianatra teny Ankatso, nanao première année en sciences naturelles, dia troisième année nifidy lalam-piofanana géologie, les spécialités ressources minérales et environnement. Tamin'ny M2 nanomboka M1 zany dia M2 moa zany izay diplôme azo. Tsy kisendrasendra nanaovako an'ilay géologie fa tamin'ny seconde zany no nanomboka liana tamin'ilay izy. Tena marina misy prof de science anay tamin'izany no tena ni-influencé be anahy tamin'ilay izy. Izy ohatra zao nitondra anay nakany amin'ny IGM tamin'izany, nijery ilay exposition tao reny dia nisy impact tamiko mihitsy ilay izy. Ohatran'ny hoe tena tonga dia lasa liana tamin'ilay izy zay. Dia izay no tena antony nanaovako an'ilay géologie sy nitiavako azy moa zany. Mémoire nataoko ilay momba ny volcanologie. Dia safidy manokana zany hoe tena andala kokoa resaka hoe pétrographie, pétrologie, resaka izay momba ny tena hoe géologie azo lazaina hoe entre guillemets pure. Satria manko amin'izao misy hoe géologie associée amina resaka environnement. Dia tamin'izany izay ny choix-ko. Dia tamin'izay nisy projet momba ny resaka volcanologie Amitasy io. Dia zaho zany tafiditra tamin'ilay izy. Géologie, manao terrain, zavatra mifandray moa zany hoe tsy afaka misaraka. Mahafinaritra be ny terrain, tena tsara ny expérience anatin'ilay zany betsaka satria ianao zany hoe mahita toerana mandehandeha be mihitsy ilay izy ngamba ratsy hoe iainanao mihitsy zay vao tsapanao ohatran'ny ahoana tena tsara ny terrain. Sady ahaizanao zavatra koa ilay izy zany no aventure kely ho anao. Ny fitaovana spécifique hoentin'ny géologue marteau, GPS, boussole, dia karazana ziploc ba kely reny hanampiana échantillon. Ilainao marteau moa zany tena hoe mikapa vato, mila mafimafy kely mikapa ilay satria roche tena mila hoe frais tsara no alaina, nefa ny roche frais mafy be dia mandrefy ny pondage amin'ny boussole. Tena mety hoe 10 kilao, tsy fantatro 20 kilao arakaraka ilay échantillon alaina mandritra an'ilay journée zany ny lanjany. Fa mavesatra ihany aloha satria tena betsaka ilay sady tsy hoe kelikely koa ilay izy fa mila atao représentatif tsara zany ilay échantillon alaina dia mavesatra rehefa kambana ilay mandritra ny journée ohatra dia tena mavesatra. Rehefa mahazo échantillon frais tsara dia anaovana lame mince, dia anaovana analyse géochimique koa. Amin'ny lame mince zany izy mijery an'ilay minéraux micomposé anazy dia ny géochimie moa zany resaka analyse, mijerena an'ilay caractéristique-ny aloha, les propriétés an'ilay magma hoe plutôt felsique ilay izy sa mafika. Ankoatran'izay moa zany dia ilay resaka datation, iny ngamba ny tena important indrindra raha hoe anaovana analyse na resaka roche volcanique. Zay tamin'ilay projet dia mandehandeha any ambanivohitra be dia mahita nair zareo dia tena misy gaga, misy meme hoe inona koa ary ataon'ny reto olona reto mikapakapa vato eny izay hitanay eny. Fa ilay izy moa zany efa izay teneniko izay hoe aventure ilay izy fa mahafinaritra. Ny olona sasany ndray koa misy tsy mino nefa ny hoe inona moa zany nataonao, tonga dia ao an-tsain'ny olona foana zany hoe sao dia hitady volamena, zavatra ohatr'izany ianao manazava aminy hoe resaka momba ny volcan nantsodianay aty fa tena misy tsy mino an'izany. Même hatramina ohatrany hoe chef bouquetany sy ohatr'izany tsy dia tena mino na mampiseho an'ilay ordre de mission dia izay sarotsarotra kely aminazy. Risque ilay izy raha hoe mandeha amina toerana zany ilay hoe ahitana an'ilay volcan ilay tena actif reny, arak'ilay io misy lava hitanao hoe ana ilay izy dia nefa tsy maintsy mamaky échantillon eny. Farany kany eto Madagasikara zany ilay hoe volcan matory endormi dia
dia tsy dia tena hoe risika raha ny eto aloha satria mbola tsy nisy hoe mipoaka be sy ohatr'izany. Ankoatran'ny hoe kasige zao nisy fotoana cône izy io malaza be any Soavinandriana any hoe efa nisy fotoana misy mamoaka ny olona no mitantara fa tamin'izay tany zao tsy nahita hoe mamoaka fumée kely na ohatr'izany efa nisy explosion kely zany madinika d'après recherche taty aoriana koa zany le izy nivérifiena hoe tena jerena tena récent be les produits volcaniques mivoaka taminazy. D'après ny IAVCEI ny région ny tasy zany dia tafiditra anatin'le hoe région à risque hoe mbola hoe indray androany zany mety misy éventuelle éruption aminazy. Dia izany indrindra moa zany antony nanaovana étude nisy io manokana satria izay le izy. Ny olona moa zany tsy dia mino an'izany raha ohatra hoe ianao mandeha any dia hoe reto ngamba ny hangalatra tany na ohatr'izany ny jugement ny olona nefa n'izay le zava-misy hoe tena mbola mihetsika tasy mety mbola hifoha izy amin'ny fotoana tsy fantatra hoe oviana tsy afaka tsinotsiniavina satria ny épicentre zany zao dia presque partie Soavinandriana daholy dia tamin'ny voalohany zao fandriana zany hoe eo manodidididina eo zany. Ie mahafinaritra anao zany raha tamin'ny anahy manokana le tamin'izay tany Antsirabe satria tany izay nijery le lac et cratère reny moa zany mahafinaritra satria misy rano dia maka échantillon amin'ny sisiny mahafinaritra zany na le mahita an'le lac mihitsy ny tiako raha hoe vehivavy géologue misy contrainte le izy satria moa zany azo lasaina hoe le géologie ohatrany hoe mety an-dehilahy zay le izy ohatrany hoe plutôt lehilahy no tokony manao anazy nefa moa zany misokatra ho an'ny rehetra le izy dia ianao rehefa vehivavy manao anazy dia mila mafimafy satria hoe izay hoe resaka terrain zay le izy hoe ankoatrany hoe mandeha tongotra sy ny ohatr'izay le any amin'le condition any amin'ny terrain mihitsy tsy misy hoe miaingitraingitra zany ny hoe za mila manao douche 3 fois par jour na zavatra ohatr'izany fa tena mila misadapty zay zava-misy fa ny atao an-tsaina fotsiny ny atao any amin'ny terrain zany tena hoe hianatra mijery sy maka vato fa tsy dia tena le hoe ohatrany hoe sahala amin'ny vacances na ohatr'izany. Tsy maintsy hoe misy zavatra monko moa zany any amin'ny terrain ohatra amin'izany ny resaka téléphone sy ny resaka réseau satria misy fotoana tsisy réseau dia olana kely le izy fa ny ankoatr'izay angamba hoe iny fa zany hoe rehefa vonona koa ianao hiasa dia tsy dia tena amin'ny téléphone loatra fa zany hoe tonga dia injoignable mihitsy satria alavitra be. Ny géomatique moa zany dia avy amin'ny amoro géographie plus informatique io terme io zany dia terme anisany mbola vaovao ihany satria 1960 Bernard Dubuisson no namorona le terme hoe géomatique azo lasaina hoe science vaovao zany le géomatique nefa koa le zany mahakasika domaine maromaro betsaka zany ny sehatra afaka hidirany géologie, resaka hydrogéologie, resaka environnement, urbanisme, be dia be zany afaka hidirana. Dia tena définition zany utilisation les techniques informatique zany par la géographie zany hoe mampiasa ny outil rehetrarehetra izay mifandray amin'izay ny GPS, ny SIG, resaka visualisation 3D, izay teknika rehetra mifandray amin'ny resaka système d'information géographique. Raha hoe resaka le volcanologie zao dia tamin'izaho nanao terrain dia mampiasa le image amin'ny Google Earth reny dia jereny hoe reto avy ny cône, reto ny lac tena hita eo le izy dia tena afaka isaina eo. Dia moa koa zany cartographie manampy amin'le jerena localisation hoe aiza sy aiza avy misy an'ito dia manaraka an'izay fotsiny rehefa le manao terrain. Dia ankoatran'izay koa afaka anaovana modélisation reny ohatra associé amina géophysique sy ny géochimie dia zany afaka mohana carte tena hoe hijerena zone na fitrandrahana ohatra na koa hoe amin'ny sehatry ny environnement. Géologie moa zany rehefa le teneniko teo hoe somary mila vatana le izy, mila olona matanjaka tsara satria
plutôt asan-dehilahy kely fa nefa koa izany tsy manakana na tsy haporisika anareo izay hoe vehivavy liana amin'ilay izy fa tena hafa izany ilay filiera dia qualité mila ananana hoe mila olona hoe vonona hianatra dia olona mazoto koa hoe olona kamokamo koa tsy dia mety satria izay hoe tena terrain ilay izy a ankoatrany hoe terrain tena misy fampiasana saina ilay izy satria science d'interprétation ilay izy dia mianalyser ny sainao mila miketrika hoe dia ahoana izany ampiasaina daholo ny outil rehetrarehetra logiciel rehetrarehetra dia mila curieux koa dia olona tia mikarokaroka izay. Za moa zany ankoatrany hoe fianarana teny Ankatso dia nisy formation na voasélectionné anahy zany ny anisan'izany ny ALI Young African Leaders Initiative resaka entrepreneuriat zany no natao tany raha ohatra ny nareo hoe manana idée projet dia mampirisika anareo tanora mba hijerijery ny page ny ALI fa misy zavatra mahasoa zany ao ohatra ny hoe scientifique anao sy le resaka business ohatr'izay dia afaka mi-apply amin'ilay izy moa zany en ligne dia eo no mameno rehetrarehetra dia mba mitente chance ihany fa raha za manokana zao tena hoe tsy nampozina na afaka tamin'ilay izy nefa voaray tamin'ilay izy. Dia ankoatran'izay koa amin'izao moa zany misy an'ilay Geological Society of Madagascar iny zany no tena hitako hoe mety kokoa amiko hoe afaka s'épanouir tsara anatin'ilay izy satria amin'ny domaine ny géologie ilay izy ny tanjonao aminay moa zany tena hoe manao échange satria misy karazany membre misy ny professionnel misy ny étudiant dia manao échange entre anay dia manao échange amin'ny olona koa dia tena hoe mizara fahaizana sy ohatr'izany ny activité anay farany izao nanao karazana outreach kely izay dia mivoaka amin'ny lycée izany activité hitako nahafinaritra nataonay farany moa izany nahafinaritra be ny tafatafa sy ny resaka ny fanaovana koa moa izany dia misaotra ny mpanaraka ny fandaharana rehetra dia veloma daholo.